Fa noho ny fiarah-miasa eo amin'ny commune sy ny orinasa tsy miankina iray dia totosan'ny fanamboaran-dalana ny fanadiovana ny tanàna ary ny fametrahana jiro amina fokontany maromaro eto an-drenivohitra zao moa natao dia entina analana fahasahiranana ireo mponina marobe. Tsy nanle zokona vavy zany isakariva ohatsy ny amin'ny valo sasana amin'ny valo sifany satria izy mirava amin'ny valo satria no ty jiro mazava ty dia assuré kokoa ny sécurité itsenena azy. Taloha manko teto tamin'ny ambasady dia nazava be dia vao niala teto ny ambasady américain dia maizina tanteraka dia no nisiny ty jiro ty hatram'izao ao milamina be zany zay ao ny azavana mitobila zay maizimaizina mba ilana ny ohatsy ny halatsa madinidinika aminatin'ny fiara na olon-dratsy mipetsapetsaka miandry olona avy miasa na ohatran'izany. Tona endrika ho an'ny tanàna zany le jiro dia afaka kokoa zany hoe tanàna misy jiro amin'nyrehatra zany. Lalatany ty taloha tompoko alakininina tamin'izany ny ray benay tompoko sarety nalana tamin'ny tono raha vany ambany vohatra avy any lolo avy zany entana tompoko sarety somby ary tompoko tamin'izany riraka miala bany amin'izao andro zao tompoko na netana mbo tana kely avy any zany maivana satria tsara ny lalanay afaka mba masinetana kely dia atositosika kely dia mandeha. Taloha zany ty nalotoloto fa amin'izao izy lasa toerana mahafinaritra be azy hitsangatsangana na angalana sary sady madio. Rehefa ohatra hoe reradrera kely ianao dia afaka makamaka rivotra eny amin'ny modimody hazo eny. Toerana ty zany taloha raha misy dia tena toerana hoe firen'ny jolona naloto mihitsy zany ty taloha makorela be dia be ty taloha fa ankehitriny zany dia isaorana zany zay tompony andraikitra mikarakaran'izao zavatra zao fa tena hita hoe na dia zay poniny aty zany dia mahazo fahafinaretana amin'izao. Mbo antsika zay mampiasa an'ilay toerana dia le fahadiovana zany no tena tandrovana mila tsika madio an'izay mpifankatia tsy haiko dia aleotsika mba mitandro le fahadiovana kely satria ilaina le madio le tanàna koa tanàna mahafinaritra. Voalohany aloha mba niaina zany le embouteillage taloha le amin'izao raha oharina amin'ilay taloha dia faharoa niaina koa le accident satria ohatra ny hoe le misy mivoaka zany ohatra hoe atao amin'ny bus ohatsy mivoaka sosososy ny taxi be dia mirehitra koa anao ohatra dia solika koa mba miaina satria mba tsy mihodina lavitra taloha tsy maintsy mihodina eny amin'ny lasity ohatra rehefa tena bloqué zany le ampovoany iny tsy afaka tsy mahamery zalahy raha vao sisisisika ao anao zay ny tombony amin'le rond-point aloha dia tokony mba hipodrakotra le foto-dafitrasa zany rehetrarehetra.